Iverenantsika andrembava kosa ny eo amin'ny tontolo ny fampianarana nitsidika ifotony ny tafa tamin'ireo mpianatry ny UFA ASM Andravoahangy ny filohan'ny vondrom-panabeazana ASM Andriamatora Trema William Omaly izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fijidiana tanterahany isaky ny fiandohan'ny taom-pampianarana tahaka izao. Andeha ary hoarantsika indray ny sary. Tonga ny tafa tamin'ny mpianatry ny UFA ASM Andravoahangy androany ny filohan'ny vondrom-panabeazana ASM Andriamatora Trema William. Fitsidiana fanoana isaky ny fiandohan'ny taom-pianarana toy izao amin'ny maharay aman-dren'ireo mpianatra rehetra mandrato fianarana amin'ireo sekoly ASM azy. Tena koa ny tompona andraikitra amin'ny fandrindrana ankapobeny ny fanabeazana eto ny vondrondrona andraikitra no mamaritra ny toe-tsainy ny fandraisana sy fanabeazana io ny fampitaizana eto ny vondrondrona dia zaraiko amin'ny mpianatra izany zaraiko amin'ny ray aman-dreny amin'ireo sekoly tsirairay avy ireo. Anisan'ny novoboazana Andriamatora filohan'ny vondrom-panabeazana ASM tamin'izany feonan'izany mazava-dehibe ny fanajana ny fitsipihezana. Rehefa samy manaraka disiplina daholo tsika rehetra dia tsara ny rezultat fanadinana. Ho an'ny talian'ny UFA ASM Andravoahangy, Ramatoa Eliana Razafimanatsoa dia zava-dehibe ary ahitam-boka amin'ny feonan'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka toy izao. Zany fitsidihan'ny ray aman-dreny vondrom-panabeazana ASM zany dia zava-dehibe satria nahoana satria afaka mifanerasera akaiky zany mahita ny toe-javatra na ny tompona andraikitra eto toerana na ny tompona andraikitra lehibe eto anivon'ny sekoly. Misy hatraminy atao hoe afatry ny mpanabe. Tsara mihitsy ny tenim-bolamendo ny taom-pianarana dia famarafara tsara isika mpianatra sy ny ray aman-dreny indrindrandrindra ihany koa sy ny mpanabe mampitovy ny tady-dokanga. Izany no natao dia izay mba hahasoa sy hatsara ny fiarahamonina sy ny hatafitany ankizy. Ohatra amin'izay hoe ny filalazana atao hoe fitsipika ny tsidy vizantsika amin'ny biby dia ny velabelariny ary nindro izay ary manantena koa fa voarain'ireo mpianatra eto anivon'ny sekoly UFA ASM. Marihana fa efa misokatra amin'ity taom-pianarana vaovao ity ny terminal littéraire ao amin'ny UFA ASM Andravoahangy. Ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny fahasivy no nitava tamin'ny filohan'ny vondrom-panabeazana ASM androany itoy ary farana amin'ny kilasy faharoa hatramin'ny famaranana izany.